Manampy andreo tanora ireo zay amin'ny fahitany asa zany ary amin'ny fampifanana arak'asa azy ireo ihany koa. Ny tanora izay hofanay moa zao mazava ho azy dia tanora avy any ambanivohitra, mipetraka any ambanivohitra na ireo vehivavy sahirana izay mipetraka any ambanivohitra ihany koa. Ny sehatra izay ampifananay ireo tanora ireo zany dia misy na ny sehatra asa tanana na fambolena, indrindra fa ny fiompiana zany izay hita fa izay no tena zava-misy any ambanivohitra. Anjara andraikitray moa zany dia ny fampitomboana ny vola miditra ao aminy ary indrindra ny fanatsarana ny farim-piainan'izy ireo. Manao plaidoyer zay indrindra ary manao lobbying mihitsy ihany koa ka sy tena misy zay zany amin'ny société civile anay. Raha ny association A2D zany aloha dia mbola azo lazainao somary tanora dia tanora ihany satria vao herintaona no nitsanganana zany izao fotoana izao. Fa kosa raha ny zavatra ataony zany sy zava-bita efa mba misimisy ihany satria efa misy eo amin'ny manjato mahery zany ny tanora efa nampiofaninay nandritran'izay herintaona izay ary efa misy ny Atsasa-Manila no efa miasa maleo telo any ambanivohitra mikasika ny efa mpiofanana izay ataonay. Solotena angamba araka ny lazaiko teo no nandeha tany fa misy mihitsy solon-tolo-dalàna zany mikasika ny ataoko hoe ny lalàna mifehy na ny avantage ihany koa ho anay izay angatahanay amin'ny société civile fa izay zava-tsy araka ny lazaiko zany hoe solotena ihany no mandeha any fa tsy misy société civile iray manontolo.